fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa iopototry ny fahita lavitra am'ty androany ity. Mijoro miseho eto anatrehanareo aho amin'ny alalan'izao fandarana arahanareo zao zay nomena anarana hoe fiainana vaovao ho anao. Averiko indreny ny anarana ty fandarana ity, fiainana vaovao ho anao. Tena arabaky teny tompoko, raha ranao tsara ny afatra etiko amin'ny alalan'izao fandarana izao, de izy herin'Andriamanitra hiasa eo aminao, eo amin'ny ankonanao, sy eo am'izay zavatra rehetra ataonao na inona ka hitondra fiainana vaovao ho anao. Zany hoe le fiainanao teo aloha asa tao anaty fisetola ve, tao anatin'ny alahelo ve, tao anatin'ny ranomaso ve, tao anaty fiainana misy fahakiviana sy famozam-po ve, lasa iny fa afaka ny omen'Andriamanitra fiainana vaovao ianao manomboka izao, manomboka am'ty taona dia avitsika ity, omena an'Andriamanitra ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio rampitso ary mandrakizay. Androany dia andeotsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra tombon'andro avelomana sy ainana ary etsehana ka natratra ny andro androany, natratra ny ty taona vaovao 2024 ity. Ka manoloana zay indrindra aloha dia hoy aho hoe arabaina tompoko fa natratra ny andro androany ary natratra an'izao taona 2024 izao. Engany karak'ilay anaran'izao fandarana izao no tsapatsika, tena anana fiainana vaovao arabaky teny tokoa ianao manomboka androany ao anatin'izao fandrenesana ny afatra zay entiko izao. Zao mantsy tiako fatatsika rehetra fa raha nomen'Andriamanitra tombon'andro avelomana tahako zao ianao ka natratra ny andro androany, natratra ny ty taona ity, ary afaka manaraka zao fandarana vaovao zay ho raisinao zao, zay renesinao zao, dia ho amin'ny tanjony Andriamanitra ny am'zany, ho amin'ny tanjony Andriamanitra ny am'zany. Misy satra tiany atongavana ao fa tsy satra kisendrasendra zany tompoko, misy tanjon'Andriamanitra ao, tanjo tsara ho anao. Ka hoy aho hoe mino an'izany ianareo zay mahita sy mandray ahy am'ty andro androany ity. Ny tenako moa zay mitondra zao afatra zao de tsy iza fa ny mpanompon'Andriamanitra Pasteur Adolphe Randrianavravelona avy amin'ny fiangonana Refi Androndrakely na ny Rema Fanafana International ao Androndrakely. Toy ny fampidirana ihany moa zay nambarako zay fa mielony teny hitondrako le afatra, zay afatra hitondra fiainana vaovao anao, de andeotsika rehetra hiaraka anao hira fanao anay ao anaty fiangonana misy anay, ty hira alefanay ity de andao hiaraka anao hira aminay ianareo. De aorinan'izay de anao vavaka ao ametraka an'izao fandarana, zay fandarana voalohany izao hoe ho atanany tompo, sy ny fandarana manaraka hoe ho atanany tompo, mba tena ho arak'ilay anaran'ilay fandarana mihitsy no hitranga eo amin'ny fiainatsika rehetra, ny voninahitra anio an'Andriamanitra. Ka dia andeotsika hiaraka anao hira tompoko, samy tain'Andriamanitra avokoa tsika rera tompoko. Mandrapitapitry ty taona ty de ho mpandresy anao zany, amen. Ka andaotsika ite tanana mafy ho an'i Jesosy, de andao arahantsika orakoraka mafy de mafy zany. Alleluia, ho fiderano, ho fenotsika fiderano zao fotoana zao a, ho fenotsika fiderano zao fotoana zao, ho famezatsika voninahitra an'Andriamanitra.
way ira yubiku andie maeduni pautatsika ewa Aspira pure le sighe, tali, vai tu di tu passata. Anda way, aiuti più a dire, vai tu di vamos a sigha. Tali, aspira pure le sighe, tali, vai tu di tu passata. Anda way, aiuti più a dire, vai tu di vamos a sigha. Yarana kuchkuchka, yarana zwane, oh yeah. Ifali naspira bunane tasike bani, oh yeah. Yarana kuchkuchka, yarana zwane, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vai tu di tu passata. Anda way, you be you adie. Vai tu di vamos a sigha. Mi fai la spira pure le sighe. Vai tu di tu passata. Anda way, you be you adie. Vai tu di vamos a sigha. Ya ivavaka ndray zany tsika am'izao fotoana zao araka ilay nambarako teo apetra amin'ny fonao tananao Andriamanitra ranay eo rila izy hatrizay ka ho mandrakizay misaotra amin'ny anaran'i Jesosy izahay ny am'izao tombonandro avelomana sy iainana retsehana nomena ho anay izao misaotra ihany koa ny amin'ny fotoana sy vitantanana ka afaka
manaraka zao fandarana vaovao zao izahay. Tompo raha ny ako manokana tsy misy zavatra kisendrasendrana fifandrifinjavatra ao fa efa misy fandaminanao ao ary le olona zay fa eopotry fahita lavitra am'izao ry zao dia olona no manao ho amy tanjona spesial am'ty taona ity amin'ny anaran Jesosy ho tanteraka am'zany olo zany any ny tanjona manokan'Andriamanitra. Ny hery maizina kosa ny hery fararatsy zay mitady anelingella ny fanarahana sy fandrenesana zay ho afatra eto mpanomponao zao de roako amin'ny anaran Jesosy, miala amin'ny anaran Jesosy, tsy mahazo manao na inona intsony. Ny rano Kristy Jesosy zay efa nalatsaka teo ambony azy fijaliana anie, zao no fiarovana ho anay. Misaotra Andriamanitra, misaotra Andriamanitra ary misaotra anao ny amin'ny lay fiainana vaovao nataonao ho an'ny olona rehetra zay manaraka zao fandarana izao amin'ny anaran Jesosy. Misaotra raha eo. Amena. De mbola omena ny tompo ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Eny ary tompoko, ny afatra entiko ho anareo androany amin'ny alalan'izao fandarana vaovao sambany hitanao zao de ity afatra zay mampafantatra anao fa afaka maneho fahasoavana lehibe ho anao sy ho an'ny aokonanao ny tompo Andriamanitra tsy to de lay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra zao ary lay Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona. Afaka aneho fahasoavana lehibe ho anao sy ny aokonanao izy am'ty taona diavintsika ity. Ary raha mino anao ary raha manaiky resy lahatra ny am'zany teny ambarako zany anao dia manomboka izao de fa afaka anehoan'Andriamanitra an'zany fahasoavana zany ianao ianareo mianakavy. Teny Andriamanitra ho tanteraka le teny zay nambaran'ny fanahy masina tamin'ny Paoly apôstôly voalaza ao amin'ny Korinthiana voalohany ao toko 2:7 misy teny tak'izao mantsy ao tiako arahanareo voasoratra io zao voalaza ao zay tsy mbola hitan'ny maso, zany hoe tsy mbola hitan'ny masonao, tsy mbola hitan'ny masonareo, zay tsy mbola ren'ny sofinao, tsy mbola ren'ny sofinareo, zay zavatra tsy mbola niditra tao am-ponao, tsy mbola niditra tao am-ponareo, maro be izy ireo. Am'izao tsika miteny zao any an-danitra any efa voman'Andriamanitra omena ho an'ireo zay tia azy. Iza moa reo olona tia azy? Reo olona mino azy, reo olona manaiky azy, reo olona mino zanany, reo olona mino teniny, reo olona miankina aminy, reo ny atao hoe olona tia azy. Efa voman'Andriamanitra zany. Fahasoavana ke zany ry havana malala zay mahita sy mandria am'izao fotoana zao e. Zavatra tsy mbola hitan'ny masonao hoy ny Baiboly, tsy mbola hitan'ny masonao e. Zavatra tsy mbola ren'ny sofinao akory, zavatra tsy mbola mieritreritra ny fonao akory, kanefa hoy ny Baiboly efa voman'Andriamanitra omena ho an'izay tia azy, omena voninahitran'Andriamanitra ny am'zany fitiavany lehibe ny tiavany antsika zanak'olombelona zany. Zao nambarako aminareo, efa oampon'Andriamanitra hatramin'ny ela tompoko ny aneho an'izany fahasoavany izany eo amitsika zanak'olombelona. Ny zanak'olombelona rehetra no tian'Andriamanitra anehoana an'izany a, tsy hoe olona ray sy roa sy telo dimy amanenina, fa zanak'olombelona rehetra na firenena vaizy izy na firenena vaizy izy. Anisan'izany isika vahoaka malagasy. Zany angeny ho antony natokan'Andriamanitra le nahary lanitra sy ny tany, le nahary ny zavatra rehetra, le nahary antsika zanak'olombelona, nanapa-kevitra izy fa nomeny ny zanalay tokana atao hoe Jesosy, nomeny ny zanalay tokana atao hoe Jesosy. Io Jesosy io tompoko no ataon'Andriamanitra lalana ahafahany miditra ntsehatra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona.
ho zao ny teny nataony Jesosy a voalasa ty baiboly ity tamin'izy tonga tety ambony tany Jaona 7:15 io voasoratra io izao Jesosy ny lanana ho izy sy fiainana ary famarinana tsy misy makany amy ray raha tsy amin'ny alalako zany hoe raha misy olombelona te hiresaka amin'Andriamanitra te hivavaka amin'Andriamanitra te hitondra ny faniriana amin'Andriamanitra satria mino fisin'Andriamanitra izy resahatra ny fisin'Andriamanitra izy tsy ho tongany amin'Andriamanitra zany rehetra izy zany raha tsy mandalo am' Jesosy tsy ho tongany de tak'izany ihany koa na de misy fikasana tsara indrindra azy tian'Andriamanitra ho atao ito ambony tany ity arak'ilay nambarako teo hoe aneo fahasoavana amitsika zanak'olombelona izy am'ty taona ity faniriana ihany ny an'Andriamanitra fa tsy ho tonga eto ambony tany zany fahasoavana zany tsy ho tonga amitsika zanak'olombelona zany fahasoavana zany raha tsy mandalo am' Jesosy zay no antony tongan'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe tsy maintsy omeko zanak'olombelona Jesosy Kristy zanako tsy maintsy ampidiniko ho any ambony tany Jesosy Kristy zanako afany olombelona mifandray amiko ary afako mifandray amy zanak'olombelona riavanao hoy aho aminareo zay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ety maro be mihitsy reo fahasoavana sy reo zavatsoa tian'Andriamanitra ho tanterahana eo aminao eo aminareo am'ty taona 5 ity ary anao zay sambany manaraka zao fandariny zao no anisan'ny olona tian'Andriamanitra anehoana zany voalohany am'izany fahasoavana zany de ity tian'Andriamanitra vonjena ny fanahinao fahasoavana lehibe tena lehibe indrindra zany raha ny voalaza amy baiboly no jerena tian'Andriamanitra vonjena ny fanahinao araka voalaza amy baiboly mantsy mpanota avokoa ny zanak'olombelona rehetra velony eto ambony tetany ity na iza olona meloka eo ny atren'Andriamanitra avokoa zanak'olombelona rehetra velona sy mandehandeha eto ambony tetany ity na iza zao no ambarany baiboly any amy bokyny mpitoroteny 7:12 azonao vakina tsara io teny io hoy baiboly tsy misy olo marina zay manao tsara ety ambony tany ka tsy manota na iza zany olombelona amitsika de olona tsara iny olona mamiotitra iny mahafinaritra be mihitsy ny miaraka amin'iny tena be fitiavana iny ekeny marina daholo zany rehetra izy zany marina izy amitsika fa amin'Andriamanitra mpanota daholo ny olombelona rehetra meloka daholo ny olombelona rehetra any bokyny Romanina 7:17 de mbola manamafy ny teny zao ny tenin'ny Paoly apôstôly fa samy efa nanota izy rehetra ny olombelona rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra tany am-boalohany raha nahary ny olombelon'Andriamanitra ka nametraka azy tao am'ilay atao hoe say Edena dia nampitafian'Andriamanitra lay voninahitr'Andriamanitra izy fa rehefa nanota kosa ny olona dia miala tamin'ny olombelona io voninahitr'Andriamanitra io de am'izao tsika am'teny zao de nilaza baiboly hoe mpanota avokoa ny olona rehetra efa samy nanota avokoa ny olona rehetra ary tsy misy manana azany voninahitr'Andriamanitra zany de zao anefa tsy vitany hoe mpanota sy olomeloka fotsiny isika zanak'olombelona tandremo misy matsy karazany olona ohatra ny teny hoe eny mpanota ny tena olomeloka ny teny efa zay zany tsy vitany fotsiny hoe mpanota ny olombelona na meloka ny olombelona eo ny atre'Andriamanitra fa efa miandry ny olombelona mpanota efa miandry ny olombelona meloka eo ny atre'Andriamanitra ny fahaverezana mandrak'izay lay ambarany baiboly hoe fariafo sy solofara areto de miresaka aminareo manazava aminareo tompo fa tsy resaka fotsiny zany fahaverezana mandrak'izay zany fariafo sy solofara zany fa tena misy ity baiboly ity no mitantarany zany tena mino voalaza amy baiboly ary be de be mihitsy ny pirofo
etiko milaza fa marina ny voalazan'ny baiboly. Ahoana ho voalazan'ny baiboly mikasiany am'ireo olona zay mbola mitoetra ho mpanota na mitoetra homeloko foana io ndratran'Andriamanitra. Apokalipsy 2:9 fa niosa ny tsimino ny vetaveta ny mpanao mpisampy ny mpanao diratsy ny mpijangajanga ny mpandainga rehetra dia anana ny anjara toerany. Zany hoe misy toerany no manin'Andriamanitra ho azy voasoratra io dia lay fary afo sy solofara. Antsomy baiboly hoe fahafatesana faharoa io. Fahafatesana faharoa fa sainga tsy mety maty le olona fa miaina ao anatin'ny fijaliana andro alina andro alina. Elonga ny voalaza boky ny Apokalipsy 2:20 manomboka amin'ny 10:10 hoe ary reo tsara nge fa vakiako baiboly ianareo kosa manaraka ny voalaza etsy. Apokalipsy 2:20 dia izy koa no isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaky fahatezerana tsy miaroaro zavatra sady eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary ny setroky fijaliany le olona tongany de miakatra mandrakizay ary tsy manapataperana na andro na alina zay miakoaka eo lohan'ny biby ty sy ny sariny na zay mandray ny mariky ny anarany. Ny tena tiako tsindrina amin'ny alan'ny teny io de hoe isan'andro na andro na alina de miakatra hatrany miakatra ny setroky ny fahatezerana le fahoriana sy le fijaliana tsy manam-pitsaharana. Ripy-any malala, riavana malala, tsy tian'Andriamanitra ho am'izany toeram-pahavereziny zany a isika zanak'olombelona rehetra velona eto ambony tany ity na iza. Anisan'ny olona tsy tian'Andriamanitra ho am'izany toera zany ianareo zay mahita sy mandre anzo afatra entiko zao. Tsy tian'Andriamanitra ho am'izany a isika. Noho izany indrindra tsy maintsy nanapa-kevitra ny tompoandriamanitra tsy to lay nahary an'izao rehetra zao lay nahary antsika zanak'olombelona tsy maintsy nanapa-kevitra izy ny nanome ny zanany lay tokana atao hoe Jesosy mba ho famonjena ny fanahintsika tsy ho very. Mba ho famonjena ny fanahintsika tsy ho very ho iaho. Ahoana ho ny baiboly? Mino fa maro aminareo nefa mahay tsara antiteny ity. Jaona 3:20 fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana. Jesosy Kristy no anarany zanan'ilay tokana io. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny filazan'ny anjely moa mikasitrany amin'io Jesosy io tamin'izy tonga voalohany teto ambony tany de hoy ny anjely raha nanambary izany tamin'ny fomba ofisialy. Hoy izy io Jesosy io no mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Io Jesosy io no Messi. Io Jesosy io no Kristy. Ary io Jesosy io no hitondra fiadanana ho antsika zanak'olombelona mandritra fahavelomana eto ambony tany ity. Ny fiaina miaraka amin'ny devoly mantsy de fiaina tsy misy fiadanana. Mety manam-bola, mety manan-karena, mety manan-javatra maro fa tsy misy fiadanana amin'ny toetra ao anaty. Fa rehefa tonga kosa Jesosy izy no hitondra zany fiadanana zany ao anatsika zanak'olombelona. Andao vakitsika ny voalazan'ny baiboly. Liko 2:10 sy 1:12 mikasika lay nambarako taminareo teo. Aroa ny anjely taminy aza matahotra
fa indro milasa teo sy mafaly aminareo ao de fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra ande faraika ambe folo fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao tanàna Davida dia Kristy tompo de vakinandreny de fatelo ambe folo sy fefitra ambe folo anisy anjely marobe avy any an-danitra nyseho tapoka niaraka tamilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe fiadanana any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany omena voninahitra ny tompandriamanitra de raina mandrakizay ny anarany akoatran'izany tsy maintsy nanapa-kevitra ihany ko ny tompandriamanitra ry havanao ny nanolotra an' Jesosy Kristy zanany natao atao sorona eo ambony ny azo fijaliana ho alatsadra eo ambony ny azo fijaliana izany no tsy maintsy nataon'Andriamanitra mba ho famonjena ny olona ho afaka amin'ny fahotana zay namatotra sy nanandevo zany no nataon'Andriamanitra ho famonjena ny olona ho afaka amin'ny fahotana zay mitondra ny olombelona ho any amin'ilay fahaverezana mandrakizay le nambara hoe fariafo sy solofara fahasoavana nge zany ry havana malaly tena fahasoavana lehibe nge zany eno tsara nge ny voalaza ny baiboly Petera voalohany toko faharoa andiny faefatra amby roapolo ary Jesosy nitondra fahotantsika teo amin'ny tenany teo ambony azo fijaliana mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velany amin'ny famarinana zany hoe mbola tsy teraka isika de fa maty teo ambony azo fijaliana Jesosy natao sorona tamin'izy maty teo ambony azo fijaliana no mitondra ny fahotany olombelona rehetra nanesitra ny fahotany olombelona rehetra mba tokany olombelona zay mino azy tsy anota intsony tsy hitoetra amin'ny ota intsony fa afaka amin'ny ota de lasa miaina amin'ny famarinana ho antsika tantarako aminareo marina tsara aloha niezaka ataon'ny olombelona sasany hoe hiezaka mba hanao ny marina hiezaka mba hiaina amin'ny famarinana tsara zany e zava-dehibe zany fa tsy vitatsika ny hiaina am'izany tsy vitatsika ny hiaina am'izany sarotra amitsika ny hiaina am'izany fa rehefa Jesosy kosa no tonga ao anatinao de izy no nanafaka anao tamin'ny fahotana nanafaka tanao tamin'ny faratsiny de lasa olom-baovao ianao lasa manana fiaina vaovao ianao ary lasa tia manao ny marina ohatra ny sarotra mandeha ho azy o fiainanao ny manao ny marina ohatra tsy mety aminao tsony tsy mandry sainao hoe mbola anao zavatra tsy marina anao zavatra tsy mety zay le voalaza Korintiana faharoa toko fadimy andimy fafito amby folo hoy ny voasoratra hoe koa raha misy olona ho amin'ny Kristy Jesosy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo maro angereo olona efa hitako nanany adalana nanany ara-tsim-piainana nanany fitondratena tena atao hoe mamenatra tsy manala baraka fa rehefa tonga atao amin'i Jesosy de nisy herin'Andriamanitra nanafaka azy tam'izany fiainana maloto izany ary lasa olona vaovao izy tena lasa olona vaovao izy na de ny tenako zay mijoro mitondra ten'Andriamanitra aminareo zao azy dia natsapa ny fahamarinana zany teo amin'ny fiainako manamafy an'izany akeo ny voalaza amin'ny Romana toko fadimy andimy fahavalo zao voasoratra fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany atsika fa fony mbola mpanoty isika de maty natao sorona teo ambony azo fijaliana Jesosy maty nitondra fahotantsika Jesosy Kristy manamafy an'izany ny voalaza bokin'ny Hébreux toko fasivy andiny faharoa amby roapolo ary saiky diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra fa raha tsy misy raha alatsaka de tsy misy famelan-keloka fa ino zao raha ny voalaza ato amin'ny baiboly any amin'ny testamenta taloha rehefa mahatsaro tena reo olon'Andriamanitra reo zanak'Israely zay tena hoe nanompo an'io Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao io tam'izany fotoana zany hoe tsy nety nataoko te azo famelan-keloka aho te azo famonjena aho de na ho ianao no nataony manao sorona biby izy zanak'ondry
na zanakosa na voromy alala mba ndraisan'ny famelan-keloka fa tamty Andriamanitra ty kosa tena lehibe sy tena lehibe fitiavan'Andriamanitra ary te hiditra am'le tena izy le hoe ho famonjena fanany olona Andriamanitra zay mahatonga ny hoe ny zanany mihitsy no nomeny natao sorona teo ambony hazo fijaliana na latsatra teo ambony hazo fijaliana Hébreux 3:9 andefo roamboroapolo ary saiky diovina amy raha avokoa zavatra rehetra hoy ny baiboly fa raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka tsy misy fanafahana ny olona ho afaka aminy fahotana ko na iza isika ianareo na iza mino any Jesosy io ho zanak'Andriamanitra mino a Jesosy ho Mesia mino a Jesosy ho Kristy mino a Jesosy ho mpamonjy ity zao tontolo zao ity ko na iza mino sy manaiky an'lay sorona nataony Jesosy teo ambony hazo fijaliana de zao ny vaovao mafaly ho vonjen'Andriamanitra ny fanahy zany olo zany ho avelan'Andriamanitra eloka izany olo zany ary ho atsagnan'Andriamanitra olony zany olo zany ary ho atsagnan'Andriamanitra ho zanaka nateraka Andriamanitra ihany ko zany olo zany fahasoavana ike zany riavany tena fahasoavana ike zany e fa kosa zay tsy mety mino satria manana sainy ny olombela sasany mananyevo ny olombela sasany zay mandaha an'zany Jesosy zany de ho ny baiboly hoe omeloka tokoa zany olo zany ary omeloka mandrakizay ary mandritra fahavelomany eto ambony ty tany ity de tsy maintsy jija ny vokatry ny fahotany na vokatry ny eloka vitany teo anatrehan'Andriamanitra izy zany hoe tsisy olona mpanota na olona meloka ka molia toetra am'zany foana izy ka vitavita ho azy ny fiainana fa tsy maintsy jinja ny vokatry zany izy na tiany na tsy tiany satria tsy lay olombelona no manana safidy itiany tolany fiainana fa Andriamanitra no manapaka ny fiainatsika olombelona riavana malalo andoka vakitsika ny baiboly Jaona 3 andy 7 vakiny amin'ny anaran'i Jesosy lay teny eno tsara ike voasoratra Jaona 3 andy 7 fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao anameloko izao tontolo zao fa mba amonjena zao tontolo zao Jesosy zany raha tonga tety ambony tany satria ny ran'Andriamanitra hoe ty ambony ty tany ety izy ho amina mission spéciale de tsy hoe ny rana mba hanameloka ny olombelona satria mpanota loatra ny olona satria meloka loatra ny olona ahoana Jesosy zaho ozy izy tsy tonga hiantso marina fa ny mpanota mba hibebaka tsy ny olona finaritra tsy ny olona salama no mila dokotera mila mpanao fanafody fa ny olona marary fa amin'ny aty 7 kosa izay mino azy dia tsy hoelohana fa zay tsy mino kosa dia efa voeloko rahateo satria tsy mino ny anarany zanakala tokan'Andriamanitra izy andy 7 ary zao no fanamelohana fa toko am'izao tontolo zao no mazava nefa leon'ny olona ny maizina toy zay ny mazava satria ratsy ny asany no zany rindra riavana malala ianareo zay mahita sy mandre ahy am'ty androandroany ity manasanareo aho ny ino any Jesosy ary ny andray any Jesosy hoe ho am'ny fiainanao ho ao anatinao fa izany no lala tokana mahavoavonjy ny fanahinao mba tsy ho very riavanao sambatra ke ny olona manana any Jesosy Kristy eo am'ny fiainany sambatra satria akoatra le hoe fanahiny voavonjy hitoerany fiadanana izy ahoana hoy ny faminaniana nampitorean'Andriamanitra ny Isaia ampaminany Isaia 7 andy 2 fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy midera niaja ary ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any
engany ka ho tonga any aminao ny famanginy fanay masina ny kasika Andriamanitra ka azava aminao zay afatra izay ary indrindraindrindra ho tena iondrika sisoatran'Andriamanitra anao ka iaiky hoe tena tia Andriamanitra tena tia Andriamanitra ary androany no fotoanan'Andriamanitra amonjena ny fanahiko andraisany antananahy zay zany tapany voalohany tam'ty afatra netiko anareo ity hiditra ny tapany faharotsika rehefa aveo fa andeotsika tompoko mbola hiaraka anao hira fidiarana hira famesina vonahitra an'Andriamanitra hatrany hatrany araka namariko tery aloha hira fanao ao amin'ny fiangonana misy anay zao hira irantsika manaraka izao rainao le hira de andao mba hira hiaraka aminay ianao de aorinan'izay hira zay a de ho toizako indray a ny fitondrako ny afatra ho antsika rehetra tompoko samy tain'Andriamanitra. No avy manatitra izay fanatitra fankasitrana eo anivon'ny fiderana nanoroanay volonay feno fisaorana eo anivon'ny fiderana no avy manatitra izay fanatitra fankasitrana eo anivon'ny fiderana no anoloranay volonay feno fisaorana pave izao ideranao pave Ya de raina moa ny tompo Andriamanitra omena voninahitra izy
tian'Andriamanitra be ny fiainana manompo azy miaraka amin'ny hira fiderana na miaraka amin'ny hira entina miankohaka sy mindrika eo anatrehanina. Hotoizako ny afatra zay fanetiko taminareo teo. Ry havana malala, manana fahasoavana maro be amin'ny karazany Andriamanitra zay fa voamany ao an-danitra ao omena ho antsika zanak'olombelona am'ty taona 520 zay diavintsika ity. Ianao zay mahita sy mandre am'izao ora izao dia nisan'ireo olona efa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny lisitra ny omena zany fahasoavana izany. Ka mitaonanao aneo faniriana fantatra, aneo etaeta mirehatra ny mba andray an'izany. Tsy hoe afaka 2 volana, afaka 2 volana, afaka 3 volana, fa manompoka androany dia afaka ny ataon'Andriamanitra tsapanao eo amin'ny fiainanao zany. Anisan'ireo fahasoavana faharoa tian'Andriamanitra omenatsika am'ty androandroany ity, am'izao taona diavintsika izao de ity: tian'Andriamanitra ho afahana am'ireo olana sy ireo zavatra sarotra natrehanao hatram'izay ianao. Anty taona ity no tian'Andriamanitra anehoana zany eo amin'ny fiainanao manokana. Aoka fantatsika rehetra fa am'izao vaninandro diavintsika izao, raisiko am'izao taonjato fa 120 taona 2007 zao dia miamafy ny fiainana eto ambony tany ity. Miamiseho ireo karazana fahoriana mazo antsika zanak'olombelona. Ary tena tsy ho zaka lanjainy intsony le izy ranomarina. Ny antony moa satria tanteraka ny voalasan'ny baiboly le milaza Kory Timoty 2:3 manao hoe aoko fantatrareo fanaparany any de isy andro mahory. Tsy atsika sakana ny fisiny zany, tsy atsika sakana ny fisin'ny fahoriana, tsy atsika sakana ny fisin'ny fahasoratam-piainana, fa saingo zao ny vaovao mafandy. Raha ekenao fonao rehetra fa nisan'ireo fahasoavana tian'Andriamanitra omenatsika dia isika vojena ho afaka amin'ny olana, vojena ho afaka amin'ny zavatra sarotra. Raha ekenao fonao rehetra zany ary ekenao amin'ny finoana ihany koa dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka aminao zany, ary ataon'Andriamanitra ho taona tsara indrindra ho anao ity taona diavintsika ity. Anisan'ireo fahasoavana sy zava-tsy ny ladra daholo matsy zany rehetrarehetra ambarako aminareo zany. Araky ny hitako ao anatin'ny baiboly mantsy dia zay eken'ny olona sy zay enon'ny olona ihany no ataon'Andriamanitra tanteraka eo amin'ny fiainana. Zany indrindra no antony matoka Jesosy Kristy fony izy nandehandeha tety ambony tany, rehefa misy olona manatona azy satria manana olana, mandady zavatra sarotra, satria marary ka te ho sitrana, dia zao hatrany hatrany no tena ataony Jesosy amin'ireny olon'ireny. Eny ane ka voarainao tsara ty teny ity: ho Jesosy tongava aminao arak'izay inonao, tongava aminao arak'izay inonao, na hoe lehibe ny finonao, tongava arak'izay tianao, tongava arak'izany finonao izany. Ny tiako ambara aminareo de izao: efa vonina be mihitsy ny tomp'Andriamanitra ry havana, efa vonina be ny tompo Jesosy ny amonjy anao ho afaka am'ireo olana sy ireo zavatra sarotra natrehanao hatram'izay. Tian'Andriamanitra ho tanterany zany am'ty taona vaovao diavintsika ity. Fa saingo zao ia ny olona mino an Jesosy, ny olona tonga ao am Jesosy, ary ny olona nandray an Jesosy, zay ihany no azon'Andriamanitra vonjena ho afaka am'ireo olana sy ireo zavatra sarotra zay atrehany. Zany indrindra no antony natonga an Jesosy ny teny aty teny ity tamin'izy nandalo tety ambony tany. Voalazo amin'ny Matthieu 1:20 de ny 7:20:
ho Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatatra ianareo rehetra zay mavesatretana mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay manana olana ianareo rehetra mandalo zavatra sarotra mankanesa ty amiko ianareo zay matsapa zany rehetra hitra zany mankanesa ty amiko Jesosy io voasoratra io fa inona no ataoko anareo omeko fitsarana ianareo omeko fitsarana satria hoesoroko aminareo io olana io zavatra sarotra mahazo anareo io de ilamina sainareo ilamina fonareo ho miramirany ianareo ho ifalifaly mandavataona ianareo zany tena nataony Jesosy ary matoa ny teny an'izany satria efa vonona ny anome fitsarana ho antsika izy ary vitany ny manome fitsarana ho an'izay olona tonga ao am Jesosy dikany ianao zany aza mijanona amy toerana zay nazatranao hatram'izay aza mijanona am'le fiainana nazatranao hatram'izay fa manapa-hevitra manao vadingana manatona n'Andriamanitra manatona Jesosy fa ho tanteraka aminao io matitoko karaiky amby folo anty vavalo amby roapolo io omeny fitsarana ianao manamarina zany tantaran'ty vehivavy anankiray tantarako aminareo ity narary nandera ity vehivavy ity tao anatin'ny aretina faran'izay mafy ity vehivavy ity nandrisindrobe folo taona no narariny ary efa tapidalakale efa lany vola amkarena mihitsy izy tamy fijabonina ny tenana ao amliko toko favalo andimy fatera mifapolo ka hatramin'ny dimy favala mifapolo misy an'izany tantara izany fony izy mbola nijanona tao amy tokantrano misy azy de tsy nahazo fanasitrana mihitsy izy ny fandimby tonga tao ny dokotera mitsabo hitsabo azy fa tsy nahazo fanasitrana an'izy fa rehefa nanapa-kevitra ialo amin'ny tranony eo izy ka ndeha anatona Jesosy Jesosy tam'izay foteo zay teny ivelana niaraka tamin'olona be dehibe de nanatona Jesosy izy de zao fineo tao anatiny tsy miandry fametra tananao tsy miandry vavaka spesialinao fa ho kasiko fotsiny lamba Jesosy ka rehefa kasiko lamban'io de ho sitranao zay finoana tao anatiny de zay finoana zay nitan'Andriamanitra raitsy to de natonga n'Andriamanitra tsy nisalasala namany olana tao amin'ny fiainana namany olana teo amin'ny ankohonana teo ny eo ihany de sitrana lay vehivavy narary sitrana teo ny eo ihany lay vehivavy narary ry hafanao fa soavany zany fa soavany lehibe voman'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona izany ka hoy aho hoe mandodona varavarany fonao Andriamanitra am'ty androandroany ity satria tokany fotoana hitsonjovany anao amataonany hitan'Andriamanitra zany olana zany zavatra sarotra nanatreanao zany fa tsy mbola nanoetsika Andriamanitra fa toka kosa ankehitriny fotoana zay mety amin'io Andriamanitra io de ty taona 5 ity hoe tonga ny fotoana tiany ho vonjena ho afaka amin'ny olana ho afaka amin'ny zavatra sarotra zay atreanao ianao ary zany no ato matoka anao ry havana malala afaka nahita azao fandarana izao fandarana vaovao izy ity sambany ao hitondra zao afatra izao hitondra zao teny Andriamanitra izao amin'ny alalany ty fandarana vaovao hoe fiainana vaovao ho anao isky am'izao ora izao no mandeha ity fotoana ity isky ny am'izao ora zao asabotsy amin'ny herina zao de fa afaka miomany ianao fa mbola hisavatra lehibe ho zaran'Andriamanitra aminao ka hoy aho hoe za mangatakandrotsy ny tompoko miverena amin'Andriamanitra miverena fainana amin'Andriamanitra ianao satria ty antsika rehetra zanak'olombelon'Andriamanitra anisan'ny olona tiny ianao zay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ity ajanoko atreo aloha zay afatra nitiko ho anareo zay fa hivavako anareo aho ivavako anareo aho engy aneka iserin'Andriamanitra mangy anao manokana
ka ho voavonjy fanahinao arengy aneka iserin'andriamanitra mangy anao manokana ihany ko ka androany de androany any de hiala aminao ny olana sy reo zavatra sarotra ny anjato amy fiainanao nandritry ny taona maro omena voninahitra andriamanitra de raina mandrakizay izy zao azy melohany anaovako vavaka ho anareo fa itiako io azadiny io vavako anareo zay marary ao marina fa tsy nitoera fanazavana mikasiny amin'ireo fahasoavana fanomezana fanasitranana fa ivavako anareo zay marary a matoky fa entehitra ientefany aminao ny herin'andriamanitra manasitrana ary na de misy ary ny elan'ela tany amiko sy aminareo ny herin'andriamanitra tsy voasaka ny elan'ela tany tompoko fa afaka notokany aminao ny fanasitranana magaga afaka notokany aminao ny herin'andriamanitra mamonjy anao amin'ny aretina fa de andeo indray tsika aloha hiaraka anao hira entina ampontsika an'andriamanitra tian'andriamanitra be no mahita olona mihira ka de andeo hiaraka asika vity hira ity dia ho ataoko ny vavaka ho anareo raha soa raha fahasoavana eo atanany tompo ane sika rehetra tompoko Missy fecha ya Fatapa kula yani faswaba nau Na magini fiandaku oh yeah Ni tahiya na nangana Na nuvai tatera ke Resini wapiku sachini tari jit fan mani nawa si isi tunya sakanai anju swachania yes if I was sura chawan fanase fatana napiti kenya dua pale ben fiafara ni masanya ramacharu ia de zava-dehibe tokoa tompoko zay afatra nampitorian'andriamanitra ahy teo zay natao ho antsika rehetra ary misaotra tompo isika fa afaka nanaraka zay hira ary niaraka ny hira teo ihany keo to hivavakytsika mety aminao ve tompoko raha ohatra ka mandoalika anao mety aminao ve mandolia anao mandolia nareo menakavy ao anaty mivavaka ataoko na apetra amin'ny fonao ny tananao na apetra amin'ny faritra misy marary anao ihany keo tananao raha marary anao matoika fa hiasa Andriamanitra vavaka atsika ry Andriamanitra raha ne malala raha ne masina raha ne zay ny an-danitra
de raina mandrakizay ny anaranao. La ianarana tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Misaotra ny amin'izao fandarana vaovao natao horenesinay, natao hitanay isika ny sabotsy atoandro zao. Misaotra ny amin'ny nalendrianao ahy mba hitondra ny teninao sy ny afatrao tokoa amty androandroany ity. De raina mandrakizay ny anaranao. Ko de mamindra fo am'ireo olona zay nahita sy nandre ahy androany anao Andriamanitra. Reo zay nogejainy devoly tamin'ny fahotana sy ny eloka hatram'izay vonjianao fanahy. Mandidy ny fanahy ratsy ao. Lay fanahy manajamba maso fanahy ny olona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ka ho vonjena fanahy ny olona. Iala anaty famazinana ho am'fahazavana izy. Reo zay manana olana androm-pamonjena ho azy ny androany. Isy herin'Andriamanitra antefany any aminy ka monjy azy ho afaka amin'ny olana. Tongava eo aminy anao Jesosy eo. Tongava amin'ny tokantrano misy azy anao Jesosy eo. Manjaka eo amin'isy menakavy anao Jesosy eo. Reo olana zay nampahory ny fony, nampijaly ny sainy, nampitomany, nampitanondrika amin'ny anaran'i Jesosy. Miala esoriko amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary ny maraha rehetra sitraniny, na inonino naretina amin'ny loha, naretina amin'ny vatana, naretina amin'ny tova, naretina any amin'ny tsinay, naretina any amin'ny tongotra, amin'ny tanana, miala daholo zany rehetrarehetrany amin'ny anaran'i Jesosy. Sitraliko ny olona marary, sitraliko ny olona marary. Filoana no ilazako fa sitrana izy androany, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ary Andriamanitra io. Omenanao midera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Misaotra tompo. Amen. Araky ny fanamariko ty ary aloha moa ny mpanompon'Andriamanitra zay nitondra ny tenin'Andriamanitra teo, tenako zany dia pasteur Adolphe Randriana Avravelona avy amin'ny fiangonana Rify Androndrakely Antananarivo. Ho anareo moa zay monina eto Antananarivo na manodidina ka possible aminareo ny ho tonga amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay, de tena saina mpitiavany ianareo. Fa mino fa mbola planina vaovao n'Andriamanitra ihany koa ny famonjenao ny fotoam-pivavahana zay ataonay. Io voasoratra io ny fotoana isika ny alahady manoka amin'ny 9 ora maraina, asa alahady amin'ny 7 ora maraina, alahady amin'ny 10 ora maraina, alahady amin'ny 12 ora atoandro ary alahady amin'ny 2 ora tolakandro. Mino fa vao miditra vavadin'ny fiangonana ianao dia atsapa sady nikasika Andriamanitra sy ny heriny ary atsapa sady hoe miasa ao amin'ny fotoam-pivavahana ataona io Andriamanitra. Ka dia tongava tompoko, aza misalasala tongava. Raha te fandray aminay ianareo io voasoratra ihany koa ny larana Antariby na alefaso SMS ny zavatra tianareo rosahana raha ohatra ka tsy mahazo ahy mivantana amin'ny alalan'ny telefônina ianareo. Zay zany tompoka de mametraka ny mandra-piona manao velomanareo tompoko amin'ny manaraka andray zalo amin'ny herin'androany ndray miona isika samy tain'Andriamanitra tompoko.